Toy izao ndraika mananteny zaraina zay omenantsika anio. Fanahy iray dia ny an'ny Kristy ihany no afaka ampiray. Hatrany amin'ny Genesis dia efa voasoratra fa ho fiteny iray no eo amin'ny tany rehetra. Araka ny ao amin'ny Genesis 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Zany hoe tiany Tompo ho fanahy iray no ifandraisan'ny olona rehetra. Araka ny amin'ny Efesiana 4:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Andeha ho porofontsika samy kristianina zany e. Vavaka isika. Ray eo, folay izahay olonao, na dia samy hafa tokom-pinoana aza, mba iray saina sy hifankatia ary azo totory filazantsara ho an'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.